Baolina kitra eo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray izy ity miatrika ny Kosafa Women's Championship tsy Afrika Atsimo ny tovovavy malagasy amin'izao fotoana izao. Lalao roa faharesena indromisesy izay no azon'ny ekipam-pirenena malagasy teo amin'izany lalao an'ny Kosafa ho an'ny sokajy vehivavy izany. Ny zoma teo dia efa farana nofinofiny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra sokajy vehivavy hiakatra ny dingan'ny famaranan'ny Kosafa Women's Championship atao atsy Afrika Atsimo. Taorin'ny faharesena tamin'ny sarono ray azo nanoloana ny ekipan'ny Afrika Atsimo mpampiatrano ny alarobia tokoa mantsy dia mbola lavo ny Malawi tamin'ny sarono ohatra indray ny tovovavy malagasy ny zoma atoandro teo. Tsy tahaka ny teo amin'ny andro voalohan'ny fifanitsanana isam-bondrana nikatrohan'ny tamin'ny mpampiatrano izay nampiseho ny tovovavy malagasy fahavononana hatramin'ny farany dia somary nalemy izy ireo teo amin'ity lalao faharoa nionana tamin'ny Malawi ity. Raha iverenana moa ny fionana tamin'ny Afrika Atsimo iny dia avositra mpilalao mendrika tamin'io lalao io inana ampiandry tsatoka azo malagasy. Raha piso alatsinainy dia iona farany amin'ny Botswana ny malagasy ao amin'ity vondrona misy azy ity. Tahaka ny andian'ny farany dia tsy mivoaka vondrona indray ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy amin'ity Kosafa Women's Championship ity.